Aleo ve alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Fitenenan'ny rasantsika izany ka ho adiadintsika amin'ity fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada ity. Tonga soa ianao zany ato amin'ny fandaharana. Mbola mipetraka ve izay fahendren'ny rasantsika izay ny hoe aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Ny Ntaolo malagasy dia nanana ny maha-izy azy amin'ny fandinihana ny fiainan'ny zanak'olombelona. Aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka hoy ry zareo. Mijanona ao Madagasikara ihany ve izay fotom-pisainana izay, ny fahamarinan'izay? Hitantsika fa eran'izao tontolo izao ny mpitondra mahomby eran'izao tontolo izao dia nifidy foana ny hoe aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Ny zava-misy nefa zany ao Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ny hoe aleo alam-bahoaka toy izay alan'andriana. Isa moa zany no andriana tiana ho tenenina eto. Misy karazany maro ny ao ambadiky ny atao hoe andriana, dia ao ny patron, ao ny mpanefoefo, ao ny tompontsotro be ozy izy ny fitenenana. Izany hoe ilay mandoatra ny sakafo zany omena ny vahoaka. Ao ny firenena mandroso. Ambadiky izay hoe andriana izay zany amin'izao fotoana izao dia ny zavatra hita dia aleo ny malagasy, ny akamaroany zany indrindrandrindra ny mpitondra, aleo ny alam-bahoaka toy izay alan'andriana. Satria matoa isika tonga amin'izao fahasahiranana sy fahatrana mangetsoketsoko izao dia tsy najaintsika zany ny etaetam-bahoaka. Tsy noeritreretintsika zany ny hoe alam-bahoaka, izany hoe tsy nataontsika mihitsy zany lahara-pahamena zany ny fankasitrahan'ny vahoaka ny mpitondra. Fa ny zavatra tena namay ny mpitondra hatramin'izay dia ny hoe inona ny fomba hitazomako ny toerako, inona no entiko amalifaly ny patron, izany hoe ny firenena mandroso izay manohana azy eo zany, inona ny zavatra tadiaviny, inona ny zavatra mahafalifaly azy, ary inona ny zavatra tsy atezitra azy. Izany hoe mba hitazomana toerana zany ao Madagasikara dia tsy maintsy mitsinjo an'izay hoe famalifaliana zany ny patron, famalifaliana zany ny tany mandroso izay nametraka azy teo. Lalina dia lalina ny fandinihana an'izay fitenenan'ny Ntaolo hoe aleo alan'andriana toy izay alam-bahoaka. Eto amin'ny vahoaka indray zany, inona moa zany no antony mahatonga an'ireo mpitondra zany izay hoe tsy miraharaha zany ny hoe atezeram-bahoaka, tsy miraharaha zany ny etaetam-bahoaka. Satria ny vahoaka tsy manana ny pouvoir izay hoe ahafahany mifikitra eo amin'ny sezany zany. Ny vahoaka dia tambatambazina fotsiny izy zany amin'ny fotoana izay hoe anaovana ny propagande, hipetrahana eo amin'ny plasy zany. Amin'iny izy zany no atao hoe andriana zany ny vahoaka amin'io, dia amin'io izy no tsolotsolorana ny zavatra rehetra zay mety ho tadiaviny amin'ny fotoana fohy, toy ny vary, ny menaka, ny koveta, ny vola-kely. Dia efa falifaly ny vahoaka zany amin'io fotoana io, dia mahatsiaro mpanitenany izy zany ohatry ny hoe mba misy mijery zany. Kanefa moa zany efa
ao anatin'ny politika ny fanjanahantsaina sy ny fanjanahantany ihany koa zany a de ny hoe aleo ajanona ho bado ny akamaroan'ny population mba sy atakatra zavatra. Eo zany a no ipetrahan'ilay hoe aleo tiany andrina zany a toy izay akatoavin'ny vahoaka satria azo avilivily ohatran'izay zany a ny zavatra rehetra ny amin'ny hoe izay mahazo ny fakatoavan'ny firenena mandroso zany a izay no afaka mifikitra elabe zany a eo amin'ny plasy. Tsy adala nefa ny taolo ny tenin'izay hoe aleo alanandrina toy izay alam-bahoaka. Misy fandiniana lalina de lalina zany ao ambadika izay a fomba fijery izay satria marina fa raha alanandrina ianao dia mety ho maro ny zavatra azo anao de ny hoe tapadoha ianao, mety higadra ianao, mety betsaka zany ny zavatra mety anelingelina anao zany a amin'ny fiainanao satria ny andrina no manana ny pouvoir zany, ny patron zany manana ny pouvoir ambonimbony kokoa zany raha ohatra zany hoe resaka ambition zany no lazaitsika. Ny vahoaka indray nefa zany a manana ny heriny ihany koa izy amin'ilay fomba fijery, ny fomba fijeriny ianao amin'ny alalan'ny opinion publique zany, amin'ny alalan'ny fitsaram-bahoaka, amin'ny alalan'ny hoe zay zavatra napetraka ao teo dia hipetraka ho tantara, amin'ny alalan'ny bitsibitsika madinidinika ao anatin'ny vahoaka izay hoe mety ho afaka anelingelina anao a amin'ny fiainanao ray manontolo satria tsy maintsy aka ny vaton'ireo olona ireo ianao zany a rehefa andeha amin'ny fifidianana. Tsy sy afan'ny hoe mpanakanto ohatra aleo alanandrina ve sa toy izay alam-bahoaka. Raisitsika ohatra ny mpanakanto, ny mpanakanto iray mba ho tonga amin'ny toerana izay hoe mahavedety azy dia misy ny olona izay hoe manana pouvoir ambonimbony zany a izay hoe manohana azy ho tonga amin'ilay plasin'ny vedety zany. Kanefa na tinina sy tiny dia mba hampisolotra azy sy hijanonany amin'izay toerana mahavedety zay izy tsy maintsy mila ny publika izay a manohana azy. Eo zany ny ipetrahany hoe aleo ve alanandrina toy izay alam-bahoaka satria raha ny hoe pouvoir tianao zany aharitra dia tsy maintsy mijery ianao zany an'izay hoe fitiavan'ny vahoakanao zay zany atao hoe popularité. Ka rehefa mandeha ny fotoana ka tsy hainao zany ny maka ny fon'ny vahoaka, na mpihira ianao, na mpitondra fanjakana ianao, na filohan'ny republika ianao, na manao entreprise ianao, tsy maintsy mila an'izay hoe fakatoavan'ny vahoaka izay a ny mampaharitra na tsy mampaharitra ny entreprise sy ny zavatra izay ataonao a mba tsy ho voahelingelina na hidaraboka zany a izay hoe karazana pouvoir anananao zay. Izany hoe sady ilainao zany a ny mi-entretenir ny hoe fakasitrahan'ny andrinanao a ny patron zany sy ny fakasitrahan'ny vahoaka anao. Sarotra nefa zany a ny mandrindra ny rotota an'izay hoe fakatoavan'ny patron sy ny fakatoavan'ny vahoaka. Sarotra zay, mila équilibre maro dia maro zay satria raisitsika fotsiny ohatra zao a ny Senegal nahazo baiko. Ny Senegal nahazo baiko ange tsy mieritreritra mihitsy hoe iatefa aiza moa zany a
ity baiko nomena ity. Fa rehefa nomena baiko izy hoe ndana vonoy daholy ny vahoaka dia ordre zany ny azy no fantany, ny plasiny zany a no fantany, fa dininy hoe avy aty amin'ny vahoaka ane izy. Izay a capacité d'analyse izay zany a tsy ananan'ny Senegaly nahazo baiko. Misy maromaro ny Senegaly nahazo baiko amin'izao fotoana izao, hoe iatefa aiza moa zany ity ordre izay a omeko ity, ary hatraiza no mety ho fiafarany, ary tsy ao anatin'ny eritreriny hoe mety iatefa ty amiko aty ihany inge ny fanatanterahako an'ity ordre omena ity. Eo mantsy zany a no ipetrahan'ny ataontsika hoe zany hoe saina mandinika, saina mikaroka, saina mitsinjo lavitra rehefa misy ny zavatra atao. Matoa mbola tsy tafavoaka Madagasikara dia nisy ny zavatra izay tsy narahantsika malagasy, toe-tsaina izay a napetraky ny Ntaolo malagasy, fahendrena napetrany ny amin'ny hoe aleo alan'andrina toy izay alam-bahoaka, ary mitompony zany a hatraty amin'ny tany mandroso. Inona kay no mbola nampaharitra an'izany hoe fitondrana ao amin'io Angleterre io hatramin'izao zany a mbola mipetraka eo ny mpanjaka, satria raha fa tena ataonao ange ny fanadihadiana dia manompo vahoaka ane ireo mpanjaka ao reo, matoy izy mbola tafapetraka eo. Indrindradrindra moa zany ny tena hoe hery sy tanjany zany dia ny Reine Elisabeth II izay a naharitra indrindra teo amin'izany fitondrana izany, naharitra 70 taona izy ny teo. Misy zany a ny foto-kevitra izay nijoroany nampaharitra azy teo, de hoe ny fanompon'ny vahoaka, ny fienoan'ny etaetam-bahoaka, any ny sekren'ny faharetan'ny fitondrana tompoko, any no sekren'ny faharetana eo amin'ny pouvoir. Fa tsy hoe falifaly fotsiny ianao a ny mipetraka amin'ny seza volamena dia atao an'ity herim-pamoretana rehetra ty ny vahoaka, misy fetrany zay. Fampieritreretana zany a no apetrako eto. Izaho tsy momba an'izaniza, fa momba ny fampandrosoana any Madagasikara ary ny fiarenan'ny malagasy. Izay no foto-kevitra ijoroako eto, sy ny fampisokafana ny mason'ny malagasy. Fa tsy olon'olom-poana ianao satria manana ny Ntaolo izay manatsaina, manam-panahy, mandinika. Ka rehefa miala tao anatin'izay hoe karazana foto-kevitra ijoroany razana ny poiranao ianao, dia mazava ho azy fa tsy andeha lavitra zany a ny tanindrazanao, tsy andeha lavitra ny firenenao.